Fanozarainy ny fikambanana Directed Madagascar fanafody iadina amin'ny pesta ny taletsekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ao amin'ny distrika Navaradrano ny alakamisy sy lasa teo. Vorlanina tao amin'ny Bronicisco Avaradrano ny tontolon'ny fampianarana ao amin'ity distrika ity ny alakamisy teo. Fotoana nanolorany fikambanana Directed Madagascar fanafody ety miady amin'ny pesta tamin'ny lehiben'izy ireo ny Chef Cisco izany sy nitondrany ity farany fanazavana. Ny zavatra natao androany aloha zany dia nivorina ny taletsekoly rehetra manerana Navaradrano na tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana. Ny antony dia mba ahafahana manazava resaka isin'ny filaminantsaina kokoa satria izy ireo no mifandray vatana amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra, izy ireo no mifandray vatana amin'ny mpianatra. Ny antony faharoa dia ahafahana mba mampita ny vaovao amin'ny fanentanana ihany koa satria ady iombonana indrindra amin'izy ireo, ady ministera iombonana amin'izy ireo ny ady amin'ny pesta. Dia fahatelo ny zavatra natao androany dia nisy mpiara-miombona antoka dia ny ONG Direct Aid miara-miasa tamin'ny Cisco Avaradrano dia nanome fanafody ireo malala-tanan'ireo dia nozaraina fanafody ihany koa dia nentanina zany ireo chef d'établissement rehetra ireo mba samy hitifitra fanafody sy hanohy ny fanataovana efa natao manomboka androany dia mitohy rapitso mba ahafahana hoe milamina zany ny toeratsekoly tsirairay. Taoriny nanolorany Directed Madagascar notarihana Andriamatoa Alaoui Benaissane fanafody tamin'ny Chef Cisco dia niroso tamin'ny fitsinjarana izany tamin'ireo taletsekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ao Avaradrano ny tompon'andraikitra. Niditra antsehatra ny tsinjaran'ny fanafody ihany koa zareo Directed Madagascar. Ny Directed Madagascar izay misehatra amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny malagasy rehetra manerana ny nosy.